Natan'Andriamanitra fa raha matokely Julie zany dia voan'ny accident izy tamin'ny taona 2024 ary efa natao opération indroa ny tongony dia mihinany lasa lekely fa rehefa teto fanantenan'Andriamanitra teo amin'ilay vavaka fanasitranana dia misy zavatra tsapany ovo izy zay nandringa be taloha dia tsy izay intsony fa ny tombo le tongotra ilana tiafa mafyanao Jesosy mandiana ngese satran'izany ny fandehany taloha fa nandringa be izy dia rehefa nampitombony tombony tamin'ny nampitombony tompony tombony anankiray dia voninahitra n'Andriamanitra fa afaka mandeha ary marary ny tombony iny marary ny tombony fa tao anatin'ilay vavaka fanasitranana dia sitran'ny tompo teo eo ile zavatra nampiasay izy tampiasay ny nanokatoany fa dia hoan'iny izy tia dia voninahitra n'Andriamanitra miaka mafo Jesosy Alléluia. Tesika ny angom-baovao lavitra tamin'ny alalan'ny teniny zao kostika dia ahitany vokatry ny teny. Alléluia, teka mampeo an'Andriamanitra. Raha miserakotrona enim-bolana sa nahitany masony havanana zay moa sa nahitany masony havanana nanjavona izao nampahitany Jesosy tiaka mampetsika ho an'i Jesosy izao ataotsika ny ese takory moa masonao avy le nahita taloha katy fifty sevakotsony ray roa dimy izany manasitany izany manasitany Alleluia madamy fitahina narenina izy nandritra ny ray volana isofy ilany ity zany narenina nandritra ny ray volana tsy nareny mihitsy fa tao anatin'ilay vavaka fanasitanana teo nosokafa ny tompo le izy tiafa mafy anao an'i Jesosy dao ataotsika zay ese maninao zay zavatra koa fa tsy asiako micro fa bitsibitsika dia anao mamany zay zavatra teny iny Jesus. tiafa mafy anao an'i Jesosy Unakuwa unasema kama Jesus boy. Hallelujah. Hey! Ato rasa mety ravonirina tsara sotra hono tsara sotra ravonirina eny ravonirina avy any tsara sotra hono izy nandeha tongotra taty satria tsy nahita reo mason'ireo nandritra ny fito volana hono izy tsy nahita mihitsy ny masony fa zao izy ataotsika ny ese Jesus. 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 Bin. 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 Hai. Bin. 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 Good. Right. Good. Ten. F. D. tiafa mafy anao an'i Jesosy
izy indray a sarobidy kely jereo ry caméra reny sarobidy kely dia nararino foana nandritry ny 2 semaines tsy mahita torona amin'ny alina ary faharoa mikohaka efa orotaona zay a afaka sao daholo izy tiaka mafy be hoan'Andriamanitra ianao. Alleluia, tiaka mafy anao an' Jesosy e. Aza mijanona mihitsy mandrapahatonana isan'ny zavatra ngesabe nataon'i Jesosy a tamin'ity ramatoa ity a tokony ampiaikanao mafy be aloha. Alleluia, izy a roa taona latsaky zay todika ty neny todikety zay aviaty anao roa taona latsaky izy tatran'ny AVC a dia iny tongotra ilany iny naleny tamin'izay niparity ilany havanana dia niorona foana dia vao may me navesatra foana izy a dia tsy afaka mitsangana izy zany, tsy afaka manao ininona fa androany tao anatin'ilay vavaka dia namavan'ny tompo le tongotra dia io izy a hitantsika teto zany tsy vitany le nataony teo taloha fa androany a nafahan'ny tompo afaka mitsangana izy a dia voninahitra an'Andriamanitra mitiafa mafy anao Jesosy. Io masony io koa ny azy double portion tetsy izy nilaza hoe manjavozavo ny maso dia izy tsy dia mahay miteny a fa miteny ihany izy fa rehefa niteneny izy hoe jereko azy zany dia mazava fe dia miteny izy hoe mazava tiafa mafy anao an' Jesosy a manomboka mazava ho masony a ary nitongotra efa maivana zany Jesosy rehefa miasa tiafa mafy anao an' Jesosy. Madame Perrette a narary ny loaliky ty loaliky ty zany le aretina zany tsy afaka miforotra mihitsy io fa miziriziry be fotsiny a voninahitra ho an'i Jesosy a amin'izao fotoana zao izy efa manomboka afaka miforotra sady efa tsy manatena intsony zay le izy efa tsy manatena intsony dia efa afaka miforotra afiretikely izy tsy afaka nanao an'izany mihitsy le izy fa nindrika be a voninahitra ho an'i Jesosy tehaka mafy tsika ho an'ny tompo. Alleluia. Totsika le caméra satria ho zaratsika manerana an'izay tany azo andefasana azy ho favolombelin'Andriamanitra irery any voninahit'Andriamanitra irery any koa. Vero a 20 taona sofina havanana tsy naheno a nandritry ny herintaona rehefa nenina teto amin'ny mpanatrehan'Andriamanitra dia sokan'i Jesosy ary maheno tsara ny sofina havanana dia ataontsika ny fanandramana ny voninahit'Andriamanitra irery any. Maheno sa tsy maheno? Jesosy mampaheno, tiaka mafy anao Jesosy. Jesosy ny mampaheno. Izy ano razana mampiadana efa 13 taona zay a isofina aviontsina eno kadony androany avy amin'i Jesosy maheno. Andao andramatsika razana mampiadana 15 taona ny fotoana efa tafozany amin'ny tamaky kely teo malazaka iny azaka tiaka mafy eo an'Andriamanitra. Ito lehilahy kely ito Tolo-Janahary ny anarany 3 taona izy a dia hatrany mbola kely a ity sofiny avy ity tsy nahare mihitsy ny sofiny avy a
fa androany teo amin'le vavaka fanasitanana dia sokatra ho le sofiny reny daholo ataontsika ese le izy averiny valintsy zay resan'ny pasteur Orinao Jesús, Jesús, Jesús. Kafanafana Jesús. Mampus mo tayo sa inyo na. Indeed! Ruta na ulo na matuin-tugan sa angkon. Fanuhan le is. Years madetuk sa soyo. Hallelujah! Hallelujah! Ruta na ulo sa telang zaya patanat ng babakafanasitanan izy dia nibatayin le izy tsy mila nititsony izy itapoa na linya sister ray. Hallelujah! Hallelujah! Tama tayo sa linay. Efa sitsanyo. Hallelujah! Kely a kereskinina folo taona tamin'ny tonga teony izy dia mitobotoboka misy ohatrany misy sofina misy apongatsofina fa tena mitobotoboka le tao amin'ny sofiny havanany tao dia nanelingelona ny fiainony fa rehefa teo Jesosy amin'ny foanan'i Jesosy zany a dia mahendy tsara izy ty sy mitobotoboka sony mihitsy a nantany azy aty hoe tobotoboka dia nanahitaina olo le sofiny mbola manahitaina zao sa tsy manahitaina sony sa manahitaina koa tiaka mabesy ao Jesosy. Alleluia. Madame Meline nisy fivitosana izy izy tato amin'ny vavoniny tato nandritry ny 30 taona ohatrohatran'iny le abe le fivitosana sady mienjana be le izy voninahitra ho an'i Jesosy fa tao aoriana mivavaka ozy niala le fivitosana niala le nienjana be efa sopona tsara lekiny kasika leo lekibonao dia reo tsy afaka nanao an'izany ho lekibo fa miziriziry be tehaka mafika ho an'i Jesosy fa izy nanao an'izany. Ty mademoiselle kely ty natsoina hoe Noela 5 taona izy hatramin'ny nahaterahany tsy nahareny sofiny avy rehefa tao anatin'ny vavaka dia nandreny zany tiafa mafy be an'Andriamanitra atao andramatsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Matamin'ny raha voasola Eliana tena mifandraika an'ilay toritena atao pasteur teto le izy tena nivokona hono izy nandritry ny herintaona zay neny nitambokona hono izy fa herintaona nitraky izy androany io izy io. Alleluia. Alleluia. Anosy tena Madame Yobe tsy naheno ny sofiny havanana hatramin'ny fahakely dia tsy fantany mihitsy hono izy io tsy naheno fa taty amin'izy lehibe dia mba fantany hoe tsy naheno dia tonga teto izy dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga naheno le izy efa hatramin'ny fony fahakely zany mbola kely izy dia zao androany nisitany Jesosy le izy. Tiaka mamsika ho an'io. Voninahitra ho an'Andriamanitra eny any mitovy kely eny amin'ny fakasary ary raha mahatonga Sauvelo Maria Esther ny sofiny havanana
nandritry ny roa volana tsy naheno ihany koa fa rehefa avy nametra tanana dia naheno voninahitryandriamanitra rery anty ataontsika ny fanandramana sofina avanana tsy nandeha. Dimapolo Jesosy Jesosy no manafitany fa Jesosy ihany koa mampandeha tiaka mabetsy ao Jesosy. Ny azo minianaky reto a madame Henriette sy ny zafikeliny a samy kasihan Jesosy daholo androany. Madame Henriette manokana misy fery a narary a tamin'ny hanche gauche nandritry ny roa volana dia tamin'izy mipetraka tery zany izy mipetraka izy dia sady manaintaina dia mbola mando be le fery fa tao anatin'le fagatana fanamasina teo dia namaina ny tompo le izy mikatona le fery a dia tsisy ninona tsony tsapainy mipetraka izy mitsakana sady afaka le fanaintainana no sitrana le fery a dia afa mafy anao an Jesosy. Le ny zafikely nitondray mamy a dia ny masony anakiroa marary ary mangirifily be sady menamena be le masony aloha tsy mahita menamena be eto a fa zavatra hafa ny hitako. Dia tamin'ny fotoana teo ihany koa dia ny anazava aloha sisiny bebe ny anazava le masony menamena be dia rehefa ny anazava le masony a dia niala le fangirifirina tsy naninona tsony dia io izy io a tsy maninona tsony masony tsony dia afa mafy anao an Jesosy. Mahafinaritra ny tompo a Mikael indray dia narary sinizity marary be foana ny loha fa rehefa tao anatin'ny vavaka dia sitrany zany a maivana tanteraka amin'izao. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Madame Razafitsoa manany ray be a nandritry ny telo taona hono izy a ny sofiny akavanana tsy nandray mihitsy dia tao aorianany vavaka teo le izy a nipoka dia afaka le izy ataontsika testa le izy zao tao ny pasteur. Zafy manangay be Ito vavy ty alifany anarany a misofiny avanana ozy izy tsy naheny sady misy zavatsara manarona ao anatiny ao. Voninahitra ho an Jesosy fa teo mivavaka fanasitana zany a dia niala le zavatra nanarona tao a dia efa maheno tsara izy zao. Alfa Jesosy Papalaman Tiaka mafy ho an'ny tompo a. Mbola ao anatin'ny sofina ihany tsika fain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra toty akeratsy amin'ity fakatsary tsika neny azafady toty jeratsy jeraty raha matonga soray be a ny sofina avanana ny sofina vy zavady sofina vy ana nitony roa volana tsy naheno mihitsy rehefa avy nametra tanana dia naheno be mihitsy. Tiaka mabetsy ao Jesosy ataontsika ny fanandramana. Sofina vy no tsy naheno. Afaka isorona ve sasaky niny safady sofina vy no tsy naheno. Averiny zay teneniny ao amin'ny sofinao avy ao. Fahaverina. Averina fotsiny zay teneniny pasteur ao farao. Averina. Lazay. Sotra tsy makasitaka tsara Jesosy a.
be. Mahiamo sara izy zao. Averaina izay tamin'ny Halleluja, tiako mampiasian'Andriamanitra. Mbola sofina ihany a, nandritra 10 taona tsy mare ny sofo madamo Odety a, le ilany havanana. Tena nampijaly azy a, zany satria za koa mahatsapa an'izany a, efa niaran'izany dia tena tantaraiko anao fa mijaly. Fa nandritra 10 taona izy a, tsy mare sofiny havanana. Androany tamin'le vavaka teo, dia niteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe ny sofina rehetra dia manomboka misokatra zao, dia tao anatin'iny teny iny nanomboka nisokatra le sofina, dia lasa nare le sofina tsy nare nandritra 10 taona mpihafa mafy anao Jesosy ataontsika indray le ese. Mpihafa mafy anao Jesosy. Tsara sady tsara Jesosy. Zao a raha pitsitsika mbola eto androany a hitanareo ny fahatsarany fa ny rapitsy mbola eotra. Tandremo tsy hoentanao rapitso a banga zava-dehibe amin'ny androm-piainanao ianao raha tsy tonga eto rapitsy. Tonga avy eto rapitso a miara-miaona amin'ny tompontsika. Madame Esther, inona no teneniko hoe inona tsy nanjey taminy? Sofina. Ny sofina tsy naheno, ny sofina havanana. Tao anaty vavaka sisany. Dia ny ranjo koa navesatra be. Efa hoe taona daholo zany rehetrarehetra zany a, maivana be somary tseo kely eny le ranjo eo. Taloha zany vita sa tsy vita? Voninahitra amin'Andriamanitra le sofina ao andramantsika. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Halleluja. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Madame Adeline nandritra ny 10 taona mahery hono izy sepitra, dia tsy mahavita mandeha, tsy mahavita milanja zavatra hono izy a, fa tena sepitra ary nikohaka. Dia tao anatin'le vavaka fanamasina iny hono izy. Rehefa nirany fanamasina dia tao anatin'izay hono koa dia nisinda tampoka le izy a, dia mahatsiaro teny izy fa maivana tsara izy zao. Halleluja, halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy. Mpiava ho an'i Jesosy e! Ty ray aman-dreny ty a, nienjera hono izy dia narary ny lamosiny nandritry ny 3 volana zay. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa tao amin'ny vavaka fa teo amin'ny vavaka fanasitanana dia afaka tanteraka le fanentena, afaka miondrika kely ve mazafady? Manahoana le izy? Marary tony. Te akamafitsika ho an'i Jesosy.